Fanazavana ve ministra Filohan'ny fanavaozana ny repoblika sy Andriamatoa Prime Ministre noho ny fandaminana avy ao aminay exécutif. Inona ny tanjona dia ny fanasogadinana an'ilay ministera-panjakana eo anivo ny fiadidina ny fanavaozana ny repoblika izay tarihan'ny Ramatoa ministra-panjakana Anitra Razafimanantsoa, satria izy no nakin'ny fitondrana mpanatanteraka iandraikitra an'izay fanavaozana izay, ary singa iray ao anatin'ny fanavaozana any Madagasikara ny concertation nationale. Ka izay zany ny antony mba azomezana lanja zany an'izay ministera zay. Faharoa ihany koa ampitaina message amintsika voaka malagasy fa ny concertation raharan'ny fanjakana ny fitondrana ny fanavaozana ny repoblika fa tsy raharan'ny FFKM. Aloha mazava tsara zay araka ny kabarentsika teo ny ikarakara dia ny fanavaozana ny repoblika, atsona fotsiny FFKM amma entité morale azy ireo hitarika ary tsy izy ireo fa ho avy ny ray aman-dreny ara-drazana, ho avy ireo tanora zay nijaida, ho avy ihany koa musulmane, ho avy ihany koa ny fiangonana zandriny ihany koa zay anisany efa mifampiresaka amin'ny fanavaozana ny repoblika zany hiaraka ao anatiny izay fitariana ny concertation zay anaporofona amintsika fa ny fanjakana misy. Monsieur le ministre, nisy ihany koa leo maly hoe fanaovana ny andro maso-pokon'olona ina marina ny tena zava-misy ny anton'izay ahoana mpitandro filaminana gatsy efa tonga dia le makasika ny filoha alohan'ny Rajoelina aloha ny vakiko sy valiko mazava amintsika rehetrarehetra. Concertation nationale no atao, malagasy samy malagasy no mifampiresaka fa tsy concertation internationale. Dikan'izany dia tsy hisy vahiny na vazaha ho asaina velively anatrika ny concertation. Zany olona tenenina zany tsy malagasy, tsy vahiny, ka tsy ny fitondrana fanavaozana ny repoblika mihitsy no anasan'izany. Efa nambarako tamin'ny fanambarana izay nisy loko-tena ny fitondram-panjakana tarihan'ny colonel Andrianirina Mikael sy ny Prime Ministre Eritsalama Rajaona Ravelomaly fa tsy izao fitondra ilay tolona natao dia tsy hisy Andriamatoa Andry Rajoelina zany ho avy sy anatrika ny fikaona andoham-pirenena, ary nanamafy ihany koa moa zany zareo teo anivon'ny FFKM tamin'ny alalan'ny filohan'ny FLM Andriamatoa Docteur Rakotsafideny fa dia hoe manamafy fa tsy avy amin'izy efatra amin'ny rahalahy ny fanasana mikasika an'Andriamatoa Andry Rajoelina tao anatin'izay. Somary manahirana kely any moa izy io aty hevitra satria misy ilay efa miparitaka eny tsy maninona ny teny an'izany hatramin'ny sary misy an'ilay fanasana hoe Andrinirina Rajoelina filoha teo aloha isan'ny hoe ambara zany fa hoe olo manakaja nasaina tao anatin'io. Dia hoe tsy marina, tsy mitombina dia taty amin'ny gouvernemanta moa ny resaka hoe misy mpikambana anankiray mpikambana tsotra ao amin'ny birao fohy be no isan'ny hoe niketrika an'izy io tamin'ny anaran'ny tena amin'ny manokana. Dia mifantanina moa sy ny zavatra famaofao teny amin'ny tambazotra tserasera zany faneho-kevitra samy hafa dia somary tonga tany amin'ny fanakianana sy fanenjanan'ny FFKM atao anatin'izay sy ny fampatsahivana hoe dia tena tsy misy varany sy tsy misy dikany sy no amaivanina hoe zany lay tolom-bahoaka sy ny hoe raha latsaka sy ny von'olona sy ny eloka samy hafa mikasika an'io hoe resaka Andry Rajoelina io. Dia nivoaka ihany koa ny fanambarana avy amin'ny ministeran'ny fitsarana izay miparitaka amin'izao marain'izao dia ny hoe efa veriny izy om-pirenena tsy manana zo tsy misitraka ny zotsony amina hoe olom-pirenena malagasy tsy afaka misitraka ny hoe zo politika afaka hifidy na hofidiana na handray anjara amin'ny raharaham-pirenena maro samy hafa zany. Andriamatoa Andry Rajoelina ary ny hoe fampiasana mety hoe passeport na taratasy hafa samy hafa dia raisina hoe osoka sy tsy manan-kery raha ny mikasika an'izay. Dia raha mampatsiahy fotsiny zany tsika ny tantara asa hoe misy tia hanisika an'izay sary politika izay hoe tia hanao an'ilay hoe karazana didy fakatahaka na zavatra hoe fakatahaka. Raha mampatsiahy zany tamin'ny oktobra 2024
izay hoe niverenan'Andriamatoa Maro Karavalmanana teto amin'ny firenena, dia ny fanandrify indrindra tamin'ilay hoe fisiana dinika ihany koa mitovitovy amin'izao notarian'ny FFKM. Raha tonga teto izy dia ilay nisy ny fisamborana dia nentina nitazomina tany Antsiranana, dia nandeha ilay dinika dia nentina Angidim-by dia nivaty moa zany nisan'ireny fihaonan'ireny. Dia avy eo rehefa hoe nisy nidinika sy fifandaminana politika izay betsaka ny zavatra mifamahofaota ao anatin'ireny, dia ny ohatrany hoe nijanona ho azy ilay hoe tapitra ny dinika dia mbola averina any Antsiranana ve sa ahoana sy ahoana, dia afaka ho azy teo izy lamina noho izay hoe toedrara zay. Ka zay ve ny sary misy tehanisika amin'izao fotoana izao hoe apoteny eto Andriamatoa Andry Rajoelina, dia ho amin'ny anaran'ny fampihavana pirenena dia sanatria afaka moramora. Ka zay tsika mampatsiahy foana hoe nisy tolona natao teto, nisy heloka natao teto, ary vao herinandro lasa zay ny filoham-panjakana raha niresaka tamin'ny France 24, dia nampatsiahy an'ilay hoe raha ndariny sy nihintsiny dia tokony tsarainy eto. Ka fanontaniana mpiaraka ihany koa zany hoe raha toa ka hoe nomena malalaka marina ny fanasana avela mody eto, tena hosa sy hiatrika an'ilay toedrara eto ve Andriamatoa Andry Rajoelina, vonona hiatrika ny fitsarana ve, vonona hiatrika an'ileo hoe tena raha mahakasika azy ve, raha mahatsapa tena tokoa fa manana ny marina sy madio ao anatin'izay. Ka zay amin'ny lafiny indray zany misy ny mety hoe fanakarana azy tsy hiditra eto, fa eo ihany koa ny hoe tsy olona raha miditra eto izy raha raisina amin'ilay heloka sy ny sisa fa dia samborina dia tsaraina dia miatrika an'izay hoe fitsarana azy zay raha tena hoe manana andariny. Ka andrasana zany zay ho endrika isehoan'ilay dinika sy fikaonandoham-pirenena, satria raha ny fanasana miparitaka eny dia isan'ny tafiditra anatin'ny ihany koa ry zareo ao anatin'ny mapara, satria eo zany ilay hoe tsy misy fanilikiliana, tsy misy hoe fanavakavahana fa hoe raha pirenena raha ho an'ny malagasy gasa zay mety ho endrika viziony fa karazany hoe fanombohana ihany aloha ny anio fa ny toyany zany mbola lava ary mbola enjakezana ny hoe mety ho atevitra sy ny zosikevitra samihafa hoentina mametraka lamina ho an'ny firenena, ny zosikevitra sy ny hoe tolo-kevitra samihafa miainga avy any fotony no miakatra eo amin'ny sehatra nasionaly zany sy amolavolana ny lalàna sy ny pisopitsondrehetra entina mandamina sy mandrindra ny firenena. Ka zay nisan'ny hoe andrasana zany zay ofisehany ny toetra raha hafa mikasika an'izay hoe raha-pirenena zay ihany no izantsika azy dia ilay mikasika ny vaomeram-pirenena misahana ny fifidianana, satria somary tampotampoka ihany ny nandrenesana sy hoe nazahoana ny vaovao zany ho maly tolakandro efa somary divadiva ho alina ihany moa afaky maly ny zareo teo amin'ny CNN na mpiantso mpanao gazety hoe isy ny fihaonana raha-pitso sy vaovao goavana, dia nilatsaka zany izy ho maly tolakandro fa dia hoe niova ny filohan'ny CNI na ny vaomeram-pirenena misahana ny fifidianana, ka dia Andriamatoa Thierry Rakotonarivo no taverina ao anaty izay hoe taverina anatin'ity rafitra ity no voafidy indray hiakatra eo amin'ny toerana io zany filoha lefitra izy tany aloha tany amin'ilay izy nameram-pialana izy no solotenan'ny anteny meram-pirenena anatin'ny rafitra io, ary mbola io androm-panjakana io ihany koa no nanolotra azy farany teo dia somary nanao azakazaka raha hitosika ihany zany. Dia raha miresaka moa zany ny filohan'ny CNI teo aloha dia hoe antsitrapo satria nisy tolona nataon'ny vahoaka hoe resaka fanavaozana ary tafiditra anatin'izay ny vaomeram-pirenena dia mba manaraka an'izay tsiotipotry ny fiovana zay sy miresaka zany hoe tsy misy tery, tsy misy hoe tsindritsindry raha zay fandehan'izay dia na ny firafitry ny braomaritra ary zany ao anatin'io somary niova ihany, satria raha ny filohan'ny CNI teo aloha zany dia lasa any amin'ny toerana mpanolotsaina izy dia ny asa hoe ny mpampakateny anahoana sy ny sisa ny sisa hoe isy ihany koa hoe mety io fiovana ao anatin'io rafitra io atsy ho atsy, satria raha ny
hoe influenceny teo aloha zany zao de tafiditra ao anatin'ilay hoe quota présidentiel zany hoe notendren'ny filoha de fanontaniana somary mipetraka hoe mety hisy fanoloana azy hoe avy amin'ny hoe solotenan'ny fiadidian'ny fanavaozana ankehitriny izay amin'ny lafindray hoe tsy voafidy fa nianina ihany koa tamin'ny lalam-panorenana ankehitriny ka zay hoe raha ny voafaritry ny lalam-panorenana sy ny pitsopitsony mikasika ny CNI de misy ny quotan'ny filoha ka hoe misy fanovana an'izay hoe ny aty amin'ny mpanao gazety ihany koa mety hoe hisy hoe ny fiverenana manao ny fifidianana no zay tsy ohatrivitra zay sa hoe de efa voafidy tao anatin'ny manda 5 taona izy zay ny sa 9 taona ny CNI de amin'ny 7 amby 24 vao hoe tapitra tanteraka